Anterina ny araba izay efa naroso ny namana mpanao gazeta ao anatin'izay tapany voalohany fampalalam-baovao zay. Eto kosa dia manasa antsika rehetra ampitiavana mpanajana ihany koa hanaraka indray ny fandarana l'invité du jour amin'ity sabotsy alina ity. Araka nefa nafarantsika ho vahintsika ao anatin'ny fandarana Andriamatoa Gilbert Raharzatovo hitondra famakafakana mahakasika ny raharaham-pirenena ny tontolo politika fa eo ihany koa ny fifandraisana iraisam-pirenena. Miarabanao tompoko ary misaotra anao hatrany manaiky asainy ity fandarana l'invité du jour ty. Araka zany Andriamatoa Gilbert Raharzatovo ho resantsika ihany ny tontolo politika angamba rehefa aveo fa somary fantokako kely aloha ety ampendohana ny mahakasika an'ity valana retina coronavirus ity satria rehefa nojerentsika ny vaovao iraisam-pirenena dia tena mirongatra mafy mihitsy ny valana retina coronavirus ao Eropa ao fantatsika moa zany la Frantsa angamba no tena akaiky atsika eto Madagasikara eto raha mandinika ny antotanisa sy ny atranga rehetra ny la France sika Gilbert Raharzatovo dia azo heverina fa tanàn-dehibe hatrany amin'ny sivy ihany no tena ataontsika hoe voakasika an'izay valana retina coronavirus zay ary manodidina ny ataontsika hoe 20 tapitrisa 20 millions amin'ny ponina 10,7 tapitrisa ao la Frantsa dia saika voakasika ity valana retina coronavirus ity ka somary mampana ihany evin'ny fantaniko voalohany hoe ety ampendohana raha sitraka ao resantsika kely efa manomboka miverina amin'ny fepetra ny amin'ny fioboana io ihany koa zao la Frantsa zao nanambara fa miverina ny couvre-feu any aminy ny mampana dia hoe mety atahorana ve ny iverenan'izay valana retina coronavirus zay eto Madagasikara ao anatin'ilay ataontsika hoe andiany faharoa na dia zao aza ny fepetra zay raisy ny fitondram-panjakana eto amintsika tompoko. Marina zany eto amintsika dia hoe madiva ho resy tanteraka ny Covid-19 tsy hiditra amin'ny polémika tsy mamokatra tsika fa fanadihadina amin'ny zavatra misy dia n'izao tany amin'ny fiandohany ty taona ity dia tsisy hafan'izao ny zavatra nitranga. Tsisy hafan'izao hoe nandalo avy any Chine dia tonga tany Europa dia nkitsaka moramora anakaty ny aretina na tonga azo moa amin'ilay resaka fifandraisana amin'ny fitaterana bakabaka sy ny fitaterana ranomasina reny zany. Eo zany tsy afaka miala amin'izay moa tsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tsy maintsy misy an'izay fifandraisan'izay. Zavatra misy any Fransa io sy any Europa amin'ny ankapobeny dia tena mampitahotra satria misy netany pobe loatra ny olona tao amin'ilay hoe mila fahafahana amin'izay zay fa nisy faneriterena be dehibe tao anatin'ilay fiobony isan-karazany sy ny fepetra mikasika an'io dia norongatra nakany amin'ny tsy nanaraka ntsony le fepetra ara-pahasalamana isan-karazany zay fa itsika tsenjero. Malahirana dia zao raha ohatra ka korisa makaty indray ny aretina noho izao noho ny hoe mety vita ny fepetratsika dia mety hovoana indray ny sistany sy ny sisa mety hiditra zany. Tokony anamafepetra zany sa hoe inona no antony tsy maintsy gouverner sy prévoir efa menace io fandroany indray fa amin'ny fanazavana ty amintsika no hoe maninona ny tsy dia nantaitra loatra ny aretina, naninona ny statistika ambany be, naninona no tsy dia na be loatra ny maty sy ny sisa. Zay moa tsy mbola sarotra be manazava azy amin'izay fa ngamba a posteriori zany vao mety ho hita tanteraka fa mety fanazavana tsotsotra fotsiny dia no hoe tsy dia centre nerveux amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena ty zone misy antsika ty na tsy la réunion na ty amintsika na inona fa un peu marginalisé aux vazaha zay aloha ray zay. Faharoa dia no hoe manana ny ninona teny antsika manana ny antsona immunité naturelle angasy ary reo zavatra fiainany gasy andavanandro reo dia niaro azy tamin'ny aretina isan-karazany mitovitovy amin'ny gripa ihany moa izany maro azy tamin'ny aretina isan-karazany na lay atsotsika hoe le environnement tsy de zarizary loatra le sakafo tsy de miboka loatra ny anatin'ny frigidaire sy ny congélateur ny sakafo hoanitsika mbola frais isan'androandro mety tondratsika
nakany amin'ny fiovana natoraly zany ary zay nentina natonga azy tsy afaka inona am'izay nefa tsika ny antony de zao tsika tsy manam-bola raha mijery anao teo ny hoe 220 millions ny olona tratra am'izao fotoana zao ary statistique français de nilaza fa isan'andro ao anatin'ny 400 ora de efa misy 20 000 sady ndraiky ny ina moa sy efa mitondra ny tsimokaretina sy sansia zany dikan'izany tondra manana moyen be de be na de misy polémique be de be zany any Frantsa am'izao fotoana zao ny aterako ny Covid hoe ratsy be ny fitantanana ny Covid dia nisy nitory ny fanjakana dia nalaina daholo ny computer ny ordinateur ny prime ministre teo aloha ny ministre ny ministre ny santé fahasalamam-bahoaka teo aloha sy ministre ny fahasalamam-bahoaka am'izao fotoana zao de efa ohatrany juge d'instruction efa manokatra fa nadiadina sady am'zany zany polémique zany dia vokatry ny aretina koa zany miatrany amin'ny social sy ny toe-karena ary zay mety manahirana be manam-bola ho an'ny olona manam-bola ny olona satria rehefa nytenen'ny andriamatokaritaxe dia any amin'ny 200 hatrany amin'ny 300 milliards d'euros no efa natoto ny fanjakana frantsay tao anatiny io resaka fiarovana sy ny manodidina azy amin'io resaka Covid io fihina ara-tsosialy etseretsetra tsika tsy hanana an'izany tsika tsy hanana an'izany ny tsika zara raha misy raha zany 200 milliards de dollars d'euros zany mety budget mpanjakana tsika ao anatin'ny efa polo maro taona zany ka ny ilazana am'izany de zao aleo mitandrina ny aleo mitandrina de tokony tsy nonona amina resaka hoe okzay fa vita iny sy ny sisa satria ny statistika miteraka polémique be eto amitsika mampiady io ny statistika ny hoe firy moa zany ny isan'ny olona vita test firy moa zany ny inona moa ny test nampiasaitsika ahoana moa zany fomba fitantanana zany rehetrarehetra zany ny volam-panjakana ny fanampiana sy ny sisa nentina tany fa miteraka polémique be zay mba tsy iverena am'izany zavatra zany dia tokony ho maily ny fanjakana aloha tsy amatateraka an'io resaka fepetra ara-pahasalamana am'izao taona zao io ary ny olona koa tokony homena an'izay vaovao isan-karazany zay sy ny éducation zany hoe ny fitezana ara-pahasalamana tokony atao mba tsy rona makany amin'ny fiverenana any amin'ilay deuxième vague zay misy any Europe am'izao fotoana zao fa raha am'izao zavatra misy amintsika zao no mbola misy deuxième vague ndray ao sanatria mivava de ho sahirantsika io tsy vitany hoe tsika nahazo concentrateur d'oxygène BDB tsy vitany hoe sala am'izao atria ny olona zany amin'ny firenena matanjaka iny sahirana amin'ny personnel médical miasa manao an'izany sahirana amin'ny ara-bola ka itsika zany mila mitandrina ho an'ny vahoaka zany de zao tsy tokony hovahana mihitsy ny fepetra ro lay fepetra ara-pahasalamana tokony raisindreo no hoe distanciation sociale ny fitondrana masque sy ny sina fanasana tana tokony ho isy ainga vaovao miainga tamin'iny ao anatin'ny réflexe sy ny comportement ny vahoaka ao anatin'ny fiainana andavanandro zay zany tokony ho isy fitezana de nzao any anatin'ny ny télévision sy ny any manjery namiakina na tsy miakina amin'ny fanjakana satria indrindrindrindra any mivondrom-baoko tsy njara-pahefana satria ilainy zany satria mampitahotra lizy mampitahotra lizy fa ninninona teny antsika na milaza azy tsika hoe ny antsika de fa milamina io sur quelle base moa le hoe resaka milamina zay le azako andreo hoe misy ny polémique ao ny pandémie foana virus foana ary izay zany zavatra tokony hitandremana ankezabe eto amintsika zany ka zay naovako hoe ny misy zavatra mitranga za akory tsy alarmiste sanatria mivava fa mampitandrina fotsiny amin'ny fanjakana zany sy ny vahoaka tokony ho azony reo fepetra reo raha mbola azo atao azy aloha tsy manoko antsokotran'io sistany io misy vidiny zay ao amina resaka toe-karena nefa mora kokoa no manainga ny resaka toe-karena rehefa aveo amin'ny firameta ny resaka pirenena satria amin'ny resaka privé
toy amina resaka sosialy fa resaka sosialy fanjakana rery miaina rery ao anatin'izy oresako mihitsy n'izay le fanengany le sosialy sy ny toekarena avy eo fa azo ampidirina ao anatin'ny adevitra ve satria ianao teo nilaza fa manana karazana fiarovatena natoraly ihany koa le malagasy na tiatsika na tsy tiatsika le fanjakana nefa milaza fa anisan'ny tombony lehibe ho an'ny Madagasikara ny fananatsika n'le CVO anisan'ny adevitra mipetraka izany ho anao manokana raha fakafakaina mety ho tombony ho atsika ve ny fananatsika anisa mety ho karazana fakan'le fanjakana ny fon'ny vahoaka fotsiny ray zay fa adevitra ihany koa ny resaka ameana ara-pahasalamana zay mataraina ny mpanao politika sy ny mpanao gazety sy ny hainao manjery amin'ny fanagazana isan'ny tokony sy ny fahefana be zay azon'le fitondrana ka lasara rotina makany amin'ny politika zay tsy azotsika hoditsita avokoa zany rehetrarehetra zany le mato Gilbert Rahatratov valioko nyfantaniana voalohany amin'ny hoe manana tomba vetsika am'le CVO tsy CVO fotsiny ange CVO fotsiny fa ny zava-misy eto amintsika indrindrindra ireo plante médicinale zay lovatsika tamin'ny razantsika fa le fanjakana hoentiny makany amin'le CVO le adevitra matsy misy fafahany miresaka amina amin'ny adevitra atao za tsy de mametraka ny resaka CVO any amin'ny resaka politika ny antony de zao zaho rehefa misy zavatra mitombona kosa amina resaka hoe eto Madagasikara satria ty tanitsika ty nahoana manana ny tantarany ty manana ny kolotsainy ty manana ny fombany ty ka ireo tsy zany rezaka hoe tsy CVO fotsiny za hatrany ambolohany tsy mba nanohitra ny CVO io na de mbola tsy misotro azy za mba manana ny tambavy sy ny anina ampiasaina ao anatin'ny fianakaviana fa zaho mino na de raviky ninimpotsy na ravina ino mozy ty ravo tsara sy ny sisa mino fa mety mahasitrany io ary mety miaro ny gasy io le hevoka ataon'ny gasy io mety miaro ny gasy io ka za tsy mametraka polémika sahala mpanao politika hoe tsisy lana azy io CVO sy ny sio za ohatra ny ambolony de fa nanaiky an'io ny antony dozy hoe ao anatin'ny tontolo angezabe ao anatin'ny voajanahary eto Madagasikara io fa tsy zava-baovao io fa nadiso azy tao anatin'ny fitondrana anazy de mpanao politika moa nono ny tatana ny fampelezana an'le izy sy ny fanomezana lanjan'le izy de lasa boriko anakany amin'ny politika fa raha tena teknisiana angeny tamin'iny Gasikara milaza aminao fa niny daholo ny olona de nanaiky daholo ny olona zay fotsiny ange erreur de communication iny fa raha teknisiana nanazavany ka mpitsabo ara-drazana nanazavany ny akenin'ny olona iny de tsy nisy polémika tamin'iny lasa fahafanesona azy zany hoe aiza ndray zany de miala mitambavy zany de miditra amin'ny gelule de miditra amin'inona de miditra amin'ina lasa fanesona sa tsika kosa ninona fifandona ao anatina resaka politika fa tsy fitovikevitra ao anatina ino moa toetsaina politika misy zavatra misy eto Madagasikara eto tokony aketsika kosa misy eto manapaizana atao amin'ny Hermane nanao an'le izy fa zay fotsiny izy ozy hoe politika moa no nandravaka an'le izy tao anatiny tao sy nanome lanjan'le izy dia mazava ho azy fa rehefa politika miteraka fifandonana ho azy zay raha zay resaka famena ny famena ara-pahasalamana fanaketrana ny fahefana zay azon'le fanjakana raha rotiny tsy maintsy hiteraka resaka politika sy resaka lomolony io nahoana na oaingana na oelona any France izy io efa mivoaka izy io any France de tezitra daholo ny olona teo zao nakatona ny restaurant de tezitra ny olona de mivahana ndray tany Lyon moa satay izy teo Malerio fa tsy mahasambytana zany mivoaka ninona ny antony teo zao misy eritreritra samihafa anao ao amin'ny fitantanana an'le izy any andafy amin'ireny any France an'ireny zavatra ngeza be any amin'ny fitantanana raharam-panjakana efa azo lazaina hoe manana ny lenta manokana amin'ny fitantanana raharam-panjakana sy nina aza sahiranao anatin'izy maika fa temitsika ny temitsika be deabe ny fanararotana be deabe ny ina mozy ty tsy fahaizana be deabe ny fitavozavozana be deabe ny sisa anika miditra am'izay izy kazagagy ianao tany amboalohany tsy kesanao ny resaka an'io teto doza hoe le Covid any ho resy foana io nahoana satria fandombona ny zao tontolo zao indrindrindrindra amin'ny volana novembre nijery BBC amin'ny maly ohatrany hoe misy
olona moka firy anankiray amoka vaccine mikasika an'izy io tsy maintsy raisy foana io ozy tamin'izay fotoan'izay hoe ny covid politique sy ny covid social ary covid économique mety ho problème anatiny io ka mitombona ny zavatra ataonao hoe io nahoana fragiliser ny fanjakana nahoana amin'ny zava-misy amin'le contexte misy amin'izao fotoan'izao zany noho io covid io ny fahasairanantsika nefa tao hoe le fahasairanantsika tao ny tontona nyty resaka pandémie ty indray de ao anatin'io a ny firenendehibe mamatsy tsy mamatsy manampy tsy manampy de io tsika sahiranao am'izay ny atsika koa misy vola ao a de ty misy vola de ndao anampiana kely tsy zano ny teny a fa ny prime ministre mihitsy ny teny hoe nisy nakana kely nanampiana ny resaka tsy tsaroko izay ao anatin'izay nefa tao anatin'izany resaka tokony ho any amin'ny resaka social zay lezaka anao hoe nahoana hiteraka ny lony io ary fanjakana ho sahirana amin'io raha tsy mahay mitantana sy mahita lalana kely fil d'ariane anankiray azovoana mivoaka amin'io crise io ary crise complète sady crise sociale io crise politique io no crise ara-toekarena no crise financière io zay rehetrarehetra zay zany miaraka géren'ny fanjakana en package ao anatina contexte karaha tsy voagero anatina voa ahitana vahaolana anatina fotoana anankiray io de ahita problème amin'io fanjakana ka manoloana zay indrindra Gilbert Rarzato voalohana mafy te hoe tokony mafisina ny fepetra tokony jerena manokana le sistany fanjakana nefa natitsika na tsy titsika de milaza fa risy zany le covid io zao professeur Volotina Anta Androany Sabotsy ndray zay vo nanomeny antotanisa ny fanotaniko zany de hoe inona ary sa hoe inona nefa no miandry an'le Madagasikara eo amin'ny resaka sosialy sy eo amin'ny lafiny toekarena manoloana nyzany zavatra rehetrarehetra zany satria anisan'ny miaina ny vokatra io avokoa ny vahoaka zay tantanana ankehitriny ny fahasairana ho efa eo ny fahasairanana rehetra mahazo ny firenena madinika dia eto Madagasikara daholo hatramin'izay crise politique, crise toekarena, crise financière, crise sociale zany ngefa zava tandra vadik'oditra amintsika izay tao anatin'ny impolo taona fa zao misy an'ity crise vaovao ty inona ny zatra nisy nanomboka tam'le resaka fioboana io eto Madagasikara mila mahafantatra tsara Madagasikara tsika raha hitady vahaolana ho an'ity ny jereo tsara fa nanomboka tany amin'ny volana mars janvier tany vo nanomboka ny covid de tika tsy nanana tetika azahoana melony crise ara-pahasalamana tsy voapetraka zay any amin'ny polémique nandeha teto amintsika de hoe idina assistance sa tsy idina assistance zavatra inona moa zany zavatra tsy zavatra tokony edikevitra barrière voalohany rehefa hiady amin'ny aretina avy any velany ianao a dia ny sistany no midy voalohany ary zany no mahatonga ny Nouvelle-Zélande tsy nisy problème zany no nahatonga ny Allemagne tsy nisy problème fa hidiny melony azy itsika nefa ny fonctionner sala amin'ny tenenina hoe ny toekarena ny problème tadevina ho faty tsy ampafiry ny peste io sasisa zany ny resaka langage talohan'ny fividiana talohan'ny covid rehefa avy eo a niditra am'izay tsika atao anatin'ny maitany io a manomboka amin'ny 15 avril tsika miditra ao anatina maitany saison ankoroana eto Madagasikara dia saison be orana na humide manomboka amin'ny 15 novembre mandrapatonga 15 avril manomboka 15 avril tsika mandrapatonga 15 novembre dia mbola azokajino maitany zany inona dikan'le maitany eto Madagasikara dikan'le maitany eto Madagasikara tsy de afaka miasa loatra ny olona raha tamin'ny andron'ny colonisation dina avelanao fety ny olona satria tsy de miasa loatra zany mahatonga ny famadihana sy ny alavolonjaza sy ny etsetreetsetra atao amin'iny volana iny daholodaholo satria tsy miasa tany ny olona fa izao misy fahazarana eto Madagasikara eto ny fahazarana eto Madagasikara eto a sy fomba mpiainany mihitsy de zao misy le atao hoe tady ravinahitra migration intérieure lasa mandeha lavitra be mihitsy ny olona ireo olona mandeha ireo a dia ny faritra Tsimotsinanana faritra Androy
mifaritra betsileo ary mifaritra medina reo zany tena metsika indrindra ka raha misy ménage dimy 5 millions ménage 5 millions eto Madagasikara dia 2 millions ménage voakasiky zany hoe ny atsasaky ny ménage rehetra eto Madagasikara mitady ravinahitra am'izay fihetsehany zay inona nefa ny zavatra antranga tsy nisy ny taxi brosy tsy nisy nina de ny daholo zany olona reo zany hoe tsy anam-bola zany reo olona reo zany aloha ny vola azon'ireo a de entiny verina makany aminy de rehefa avy ny orana de miasa tany am'izay zareo a de mamboly manao l'économie familiale zao nefa tsy anam-bola izy no zany a tsy afaka anao a an'le manarama olona azahoana miasa sy ny sisy zany voalohany zay faharoa de zao rehefa ao anatin'io mahitany io koa dia rehefa tsy afaka miasa ntsony ny olona de ino amin'ny problema koa nefa problema faharoa de zao na ny asa zareo olona sédentaire tsy nietsika ny faritra misy azo ao a dia lasan'ny mpangalatra lasan'ny dahalo ary lasan'ny halabotry zavatra mivoleny zareo any atsara rehetrarehetra io manengika ny Madagasikara mihitsy io am'izao fotoana izao le sécurité ao anatin'ny olona ne de le resaka asandahalo any amin'ny faritra atsimo sy nireo zone rouge fotsiny fa tsy zay tsony ny asandahalo fa mivadika asandahalo micro asandahalo le micro asandahalo io a alasa asandahalo villageois io any amin'ny tanàna no zany de zao tsy anana ka amin'ny olona mamboly satria raha vao mamboly izy de lasa mpangalatra ny lasan'ny alabotry dia mivady amanjana tsy maintsy arovany de tsy mipetraka any ambanivohitra ihany koa ny sasany fa niakatra amin'ny chef lieu de commune any mba misy gendarme na misy any amin'ny poste avancé ny gendarmerie inona mivokatra zany zava-doza satria mahazava-doza azy de zao tsisy déficitina sakafo eto misy déficitina sakafo eto manomboka amin'ity volana octobre ty ao anatin'io a dia hiditra amin'ny antsona hoe période de soudure tsika zay efa isa taona zay période de soudure io raha vao miditra io a dia sahiran'ny olona tsy ampy ny sakafo zay atao hoe maintsoahatra eto Madagasikara rehefa maintsoahatra ny andro dia olany daholo zay neo atsopotra ny moisson mandeha tany amin'ny mois de mars avril ny fijinjana fampakarana vary sy ny sisa ny vahoaka malagasy nefa zany lazako hoe mila mahay tsara amin'ny zavatra mikasika Madagasikara tsika vahoaka malagasy nefa de zao 80% ozy tsika tatsaha avokoa fa aty amintsika ny mpamboly malagasy anankiray na mamboly vary izy na mamboly inona izy na mamboly inona dia tsy mahavita azy ao anatiny mihoatra ny 3 volana ny zavatra ataony iny zavatra iny zany hoe ny mpamboly malagasy dia tsy mahavelo tena tsy mahavelona amin'ny fianakaviana fa miankina amin'ireo grenier arive vidy vary dolodolo izany rehefa aveo manomboka ny 3 volana ny gazy amin'izay fotoana izay nefa ny any velany zany amin'ireo le hoe gentleman farmers sy ny panneau business agro business sy ny sisa ny fireneny dehibe mba azoolo tsara nazototsika mifampitana de zao ny any a de ny fermier anankiray mahavelona olona 500 000 zany hoe atsasaky ny million zany ditanao am'izany fa hiditra problema be tsika ary raha vao miditra problema be tsika amin'ity resaka hoe maintsoahatra ty de misy zavatra be dehibe koa ao ny zavatra be fidiram-pianatra tsisy zavatra mampijaly ny vahoaka malagasy sala fidiram-pianatra io ihany koa satria io tsy sevitra hoe ny gasy de mieritreritra fa menaky ny aina ny zanaka kaninina tsy fananana totonao vola aloha hidiran'ny mpianatra aby ny totonao aloha ny vola raha azotsika eritreritra ve am'le sekoly ao anatina sekoly angezangeza anankiray privé sy ny sisa any 5 millions efa matafiditra mpianatra anankiray ary amin'ny primaire rehetrarehetra any amina sekoly mpanjakana na miteny azytsika hoe
tsy asina droit d'entrée tsy droit d'entrée fotsiny any fidirana hoe no zany zao dia anahira no fidiran'ny mpianatra io zay le azaiko anao hoe atao anatin'le mahitany dika zany zao anana fahasahiranana be tsika anana fahasahiranana be tsika fa ny mahagaga ana dia tsy taitra amin'izany mihitsy tsika menakafy indrindra fanjakana ray aman-dreny zay tokony hijery hoe inona ny planification tokony ataony ao anatin'izay inona ny zava-dehibe tokony ao anatin'izay anahoana ny gérena n'io déficit alimentaire sy ny sisy io azany zany a zavatra tsy hitatsika zany amin'izao fotoana zao ohatrany mandeha ho azy fotsiny amin'ny fiainany gasy ary io a mamefakapanahy be ny fanjakana io ary rehefa mandeha ho azy sala amin'izay fa ny fiainany gasy a dia lasa amin'izay a makany amin'ny resaka hoe ndao ampiana kely tsy ndao ampiana kely ny aroa ndao ampiana kely ny aroa zay nefa teny aminao fa tsy zaka ny fanjakana zany naonanaona amin'ny tsifisim-boly eto amintsika eto fa zavatra hafa ny tokony nataontsika lasa ny fanjakana nke zao lasa ONG lasa ONG nge fanjakana zao e lasa pere Pedro nge fanjakana zao lasa ny politika amin'ny pere Pedro ny asa amin'ny pere Pedro ny alain'ny fanjakana tahaka lasa hoe ndao anampy kely atsy ndao anampy kely aroa ny ilay amin'ny fanampiana tatsy fa zao tokony vetivety a défenseur saisir tsika hoe firy tokoa moa zany ny olona marefo tao anatin'ilay fiboana tsy ny teto Antananarivo ihany ny marefo tsy ny tany eto Masina ihany ny marefo fa i Madagasikara manontolo ny marefo mieritreritra ve tsika fa ireo taxi brosy tsy nandeha nandritry ny efa presque tapa-taona manontolo reo dia anam-bola reo fianakaviana reo fa tsy déficitaire ireo olona tsy netsika le lazaiko anao teo le dia anam-bola reo zany tokony ampiana daholy rano marina tokony ampiana daholy fa marina ho azy moa fa tsy zakanfazakany zany any amin'ny faritra atsimo aza manahirana atsika satria any efa structurel be mihitsy le zavatra efa faty olona no any efa taolana fotsiny sisany olona sy ny sisa any zany manana fanjakana fa io tsy vitan'izany hoe ndao anampy mamatsy vola marina vany aloha tokony anaovana antso avy iraisampirenena io resaka faritsimo io tsy zaka amin'ny fanjakana io na inona na inona na lefa aza ny resaka hoe tsika dia anao asa maharitra any io asa maharitra resan'ny fanjakana moa inona le asa maharitra ataon'ny fanjakana any ny asa maharitra tokony atao any fampidirana rano fampidirana rano hatramin'izay nataontsika teto a napetraka ny AES approvision en eau dans le sud angamba zay nianaran'izy zay raha tsy diso a napetraka ny AES dia nataony resaka forage tsy solution mivaingana tena voaka inona ny tena solution any ngamba fametrana laka artificiel laka artificiel pipeline angeza be fa raha izany natao hatrany ambolohany efa zavatra nafa nitranga tany amin'ny faritra atsimo fa tsy io resaka hoe izaka ny anina kely dia miverina ny kere faritra atsimo ane tsy haitsika tsy hain'ny olona tsara io faritra atsimo io fa faritra atsimo io faran'izay tany mamokatra io faran'izay tany tsy mila ina moa izy teo tsy mila fepetrangeza be fa raha vao mihoatra ny 1 millimetre fotsiny ny orana latsaka ao a dia misy salamilony ny vomanga mivoaka avy ao anatin'io resaka na any amin'ny maro alika na ny aizy misy grenier ngeza be nge any misy grenier Fotadrevo misy any Taeza misy any Bamangoky misy any Beza Mafaly zany a zavatra angeza be zany any tokony hojerena fa tsy no hoe ndao tsika anampy dia hitondrana fanampiana kely marina aloha fa ilaina ho azy za mihitsy ny miantso hoe anao fanampiana raisam-pirenena io farombona ny fikambany raisam-pirenena mihitsy aloha manampy an'io fa tsy zaka atsika io aza sina henatra hoe manamenatra mangataka sy ny sisa zay aloha ilaina zay fa sainga be ihany koa zay tonga tany zay fa manjavana sy tsy hita daholo le ka zay le problema ny pam ny USAID ny vaky tsy hita daholo ny antony ka lasa ao anatin'le any moa ty hiditra fasahirana zany tsika fa ny tiako antanina kely raha sitraka ao satria olana BDP mantsy no tany-tsainy Gilbert Arzatovy teo tena BDP ny aingy hatrany amin'ny resaka sopotry ny vahoaka tsy manam-bola sy ny tarina tena hoe mahitsy zany le fanontaniako raha sitraka ao hoe midika ve fa hiditra ao anatiny ataontsika hoe fasahiranana goavana le fitondram-panjakana zany amintsika mifampiresaka zao zany raha tsy mitandrina
zay nefa napitandremako tany am-boalohany io le lazaiko anao hoe covid social, covid politique, covid économique zany io le fahasairana efa nisy hatramin'izay fanjakana fanosolo teto nanana problema foana ina ny antony lazay tsy manam-bola zay ny resaka voalohany marina zany tsy manam-bola ny antony misy zavatra tsy mitombony eto be de be afaka manome ohatra ve ianao raha sitrako manome ohatra tsy mitombona zany tsy mitombona ao anatina tsy hoe inona moa le zany hoe tsy hoe tsy mitombona fa misy zavatra mifandipatra be amin'ny zavatra tokony fanarenana amin'ny firenena eto ny antony de zao eto Madagasikara fehezan'ny mpanambola ny andro tokony fiheriana rehetrarehetra inona dikan'izay de zao lay fanjakana tokony tantana ny zavatra rehetrarehetra no tantana ny mpanambola indray azonao tsara le zavatra ary rehefa misy zavatra mitranga eto de miamitombo ihany reo mpanambola mahazo tombony io le ataontsika hoe économie souterraine io misy nouveau riche be de be miakatra ao ary rehefa nouveau riche tsy voafeh ny fanjakana reo na iray aza de lasa ireo ny fanjakana manana problème meko ohatra anao zao zay zavatra anankiray tonga de azony olona hoe foanana ny solima inona na tonga atsika anafoanana ny solima foanana ny solima satria hoe manao monopole be loatra dia avelao ny tsena ny réguler zavatra rehetrarehetra eto zany hoe laisser passer laisser faire dia ao l'économie de marché eo ny rehetrarehetra eo dia ny marché mandrindra vidin-javatra amin'ny alalan'ny concurrence ina ny concurrence misy ao zao fotoana zao misy concurrence misy veto le monopole ny raisiny solima nivadika fotsiny nakany amin'ny monopole an'le groupe pétrolier nitambatra reo izy ihany no manafatra izy ihany no stocki izy ihany no mitatitra izy no mivarotra izy no maneo sy midetaille an'le izy tsisy de ny fifaninanana misy eto fifaninanana miakatra fifaninanana miakatra amin'ny vidiny ny fanjakana miteny hoe tonga ny président de république vao tonga teo anaty fitondrany zany tonga 3 mois sa 2 mois andriamatoa andro rajoel 12 andro rajoel anao déclaration politique goavana be de velona fanantenan'ny olona hoe tsy maintsy ataotsika ny resaka mikasika an'io vidina solitany io eto amintsika ampatadidinao zay gasikara dia nisy adihevitra amin'ny fanaovana tao asa nisy fiodinana faharoa fiodinana fahatelo tsy fantatra tsony que de poisson farany inona ny antony malemy fanjakana tsy afaka miteny oanatrany zareo satria raha vao mitabataba eo de mety idiny zareo ny resaka famatsina solitany etika mianjera ho azy ny fanjakana zany angeny nampianjeranjendra ny fanjakana socialiste tany Amerika latine reny ny mpanambola no mifiazo mpitatitra nampianjera ny alende tonga de mitaty rehefa azony olona ny monopole misy zavatra tsy madebedebe eto ataon'ny olona fitadiavana vola fotsiny le Madagasikara mahatra sy le vahoaka mahatra sala miteneny Rockefeller tamin'ny fotoanandro hoe aizano mitady volany mantra sany be de be afaka manome tsisy hafan'izany système eto Madagasikara jereo fotsiny misy zavatra amin'ity économique angeza be mihitsy rehefa jerenareo fa zany hoe efiaina atsika moa izy tsika menakavy zany miainao anatina médiocrité zany hoe le vahoaka tsy mahita tsony hoe le fanjakana ray aman-dreny ve tokony mba hijery anay hijery an'izay lafiny zay fa zaho zao zahako na ny olo-pirenena fa tsy hitako ny tsy eto amin'ny fanjakana amiko azao ny jiro mijaly ny rano mijaly ny fahasalamana tsy fantatro be ny ihany fa raha vao makany amin'ny hôpitaly mandoa 1 million vao afaka manao an'izao sy mividy famatsin'ny sisa inona moa zany marina fa tao le resaka hoe fanafoanana daladala ny etra isan'asa ny sisiny fa ny tena marina misy zavatra tsy voageren'ny fanjakana eto fa ny mpanambola no mibaiko amin'ny fanjakana amin'ny androany zavatra misy be dia be jereo fotsiny nge ity ataontsika hoe spring water ty rano avy any amin'ny source atao amin'ny tavoangy de varotana ny supermarché sy any amin'ny tsena épicerie isan-karazany eo jereo ngany anankiray amin'ireny
vidiny anankiray am'ireny a eo amin'ny 700 mandrapatonga amin'ny 200 mosa 100 vidiny anankiray zay a rano tovozona tamin'ny lorano teto Madagasikara tsy nimportena tany andafy io raha nimportena mbola afaka miady hevitra tsika tovozona teto io ny tena lany be de be ao théorina rehefa vita ny amortissement matériel tamin'ny investissement a dia ny déplacement ny mpiasany a mampanao prélèvement sy manao prélèvement de manao testany amin'ny amin'ny Institut Pasteur jereo nefa ny lasa gazole alaina aveny amin'ny mpamatsy gazole aveny ampitrandraka solitany any andafy any Arabie Saoudite na any Iran tsy haiko any Moyen-Orient amin'ny ankapobeny tonga eto ny litre otrina eo amin'ny 500 telarivo sa 100 telarivo jereo ange ny akray ny importena ny rafinena natao inona ny transportena nentina tamin'ny tanker sy sisa ilay tovy rangaty arivo ariary ny elanelany nefa ny anankiray a ahoana naneken'ny fanjakana an'izany sous prétexte hoe malalaka any eny varotra eto Madagasikara ka tsy tokony hidira de fanjakana inona moa zany tsy mahafeny fanjakana ka ny anatina finiavana politika ve de efa finiavana politika fa kendaroroka amin'ny tratrany kendaroroka amin'ny tika ve zany fa lasa baikony manambola zany le fanjakana zay tokony fanohatra am'izay ao anatin'le izy tsy eto ihany a tsy izao ihany a fa ny tany madinika rehetra ary zay mampivoatra ny tany madinika io zay ny tany madinika za miteny an'izay tsika mianalizy tsika analyse globale analyse globale dia ny fanjakana koa am'izay manaraka ho azy azonao satria matahotra afa matsina eo any misy ina moa avoafaky maly any isy manampahaizana karaha ny resaka amiko an'izay zavatra zay hoe ny huile lourde eto amitsika ny azo ampiasaina ho rejirama reo fa tsy ampiasaina eto reo fa ny avenivelany zany hoe ao anatina conflit économique de jereo ao anatina zavatra hafa ihany koa tsika mijery de lasa manaraka ho azy ny fanjakana ao anatin'ny fanjakana koa misy gaboraraka be dehibe atyoriny atsika vao mahita tena tsy mety koa ny ty zavatra ty Madagasikara mantra eto nefa ny lafo anisan'ny lafo indrindra ny internet tsy afaka miteny ny fanjakana sous prétexte hoe fanalalahana anie zao eto ataon'ny olona fivarotana zavatra ny administration fa tsy manambola jereo tsara fa on crée par exemple ary zalahy tafiditra ny anatin'ny administration sy ny sisany tafiditra anatin'ny resaka ministère sy ny sisany mpanambola amin'ny tany madinika kapeny tena koa de eto amitsika raisiko ny exemple anankiray hoe alefao ny omena flotte dolidolo ny mpiasa lehibe rehetrarehetra ao anatina anao ao anaty ministère le ministère amin'io vola idonany amin'ny taratasy tsy misy flotte amin'ny téléphone déjarana crédit gratuit ola téléphone io ahe ka nisy téléphone fixe neto ampiasana nandeha ihany hatramin'izay fa maninona am'izao fotoana zao lasa misy otrinona ny vola mpanjakana miparitaka am'tsisy fotony no reny resaka sala am'ireny fotsiny resaka fitantanandrano zany mantsy azafatange resaka jereo tsara resaka Kagame inona nataony fafany ny resaka automobile ao anatina fanjakana zay le tena hoe finiavana politika zao ny Paul Kagame tena misy ary izy mandray fepetra tsy mamevana ny vahiny sy ny mpandraraha vanivelana izy fa mandray fepetra ka le tsika sovintsika tsy afaka sa vojejan'le mpanambola sy le vanivelana sa misy apahany miditra ho an'le mpitantana ihany koa ka tsy afa manoatra sa ahoana na amiray tempo ohatra am'le mpanambola jereo tsara hoe automobile io tena jerena le lezaka anao teo hoe resaka tamina manampahaizana anankiray afaky maly jerenay io resaka Kagame io firy moa mipariko automobile eto Madagasikara zao ho an'ny fanjakana andresako amin'ny administration mpanjakana azo tsy hoeto angamba mety arivo azo tsy keritreretina ve mivola lany ao anatin'izay miaraka amin'ny aferaferany reto le mpamatsy kelikely anaty administration sy ny sisa reto hoe mamatindray pneu anao fa sala misy zany
lasantsy mandeha ho azy sy ny sisa zarana lasantsy dolidoly olona rehetrarehetra io zaka mifanjakana velany tsika mitory ana resaka tsika mbola tsy manambola tsika matra rehefa resaka sosialy ny resahana zay ny resahantsika tsy afaka pakatra karama fa ny vola verivery ao anatin'io administration io dia tsy tanono ka ozy le manam-pahaizana matsa olo ty raha omena 20 millions tsirairay aza ny ministra de omena azy ny vola iny a isam-bolana amboniny karamany a solon'ny tomobile solon'ny lasantsy solon'ny telefona solon'ny sisa mbola gaigna ny fanjakana ao anatin'izay ary verina doly na corruption rehetra io ara miala ho azy ao anatin'izay important be zay resaka zany le zako anao hoe sahirana ny fanjakana satria ataondreto olona kendaroroka reto ny PIB ny PNB produit national brut tsika ane tsy maharaka ny produit national avoakan'ireo orinasa rehetrarehetra ary reo adolo no mifiaza ary zao ny zavatoza any am'lay secteur clé rehetrarehetra feziny dolidoly a de lasa sahirana am'izay ny fanjakana rehefa feo any amin'ny tany madinika rehetra amin'ny ankapobeny zay a teto Madagasikara amin'ny ankapobeny zay fa tsy resaka fotsiny hoe eto amintsika ka no zany re zao amaly le fantaninao amatsy am'izay hoe ahoana marina moa zany ny ataon'ny fanjakana am'izay a tsy ngevaeva fotsiny ery ambony ery tsy hitantsony zay atao dia lasa manao zavatra ina filaza azy am'izany lasa tsy za tsy manao andavanandro fa lasa mampisoe fotsiny hoe zay miasa zay fotsiny sisa nataon'ny fanjakana zay fotsiny sisa nataon'ny fanjakana zay miasa de manao zavatra kilaty de manao lalanaty zay de manao lalanaty fa tsy vita tsony priorisation ny tena ilaina am'izao fotoan'izao priorisation ilaina am'izao fotoan'izao a dia ny mitady ny fomba azahoan'ny olona sakafo aloha mitady ny fomba ahitan'ny olona aloha activité génératrice na revenu zany zao ny asan'ny fanjakana fa tsy zaza teo tsy hoe miteniteny foana fa resaka lalana zany resaka cité zany miaina tao anatin'izany ny olona aloha tsy zany priorité zao matsiary ny tenin'ny mpanao politika anankiray hoe tsy mandeha moa zy ny lalana tsy gamo azo hanina ny lalana effectivement misy mamarina azy le zavatra am'izao contexte zao am'izao contexte zao hoe inona aloha maika fanafody ny fahasalamam-bahoaka ity resaka sakafo ny vahoaka ty aloha urgent io mba tsy hananatsika problema tsoatsy ary zay zany a ny zava-dehibe tokony atao ny fanjakana am'izao fotoan'izao fa tsy le resaka infrastructure io lasa be ny eritreritro hoe ary ohatrany efa miprépare propagande any amin'ny deuxième mandat za mifanjakana zany satria efa isaparitra no ananan'izay tsy zany ny problema eto Madagasikara am'izao problema eto Madagasikara problema na sakafo aloha raha zany aho faty my famille eto tsika menakavy any aloha problema na sakafo zay vao mijery am'izay ahoana am'izay a nijerena ny fomba tsy kelikely amana an'izay problema le vola verivery fahatany reny zany réforme zany de vita réforme ataon'ny fanjakana zao tokoa zany ny fepetra ary tena mety le contexte afaka miteny ny fanjakana hoe manomboko zao a zao directeur na ministre na inona tondranareo tomobile de nareo no manao ny tomobile reo aloha a une période déterminée fa rehefa miakatra moa niarika le mpanjakana na izarana tomobile zay fonctionnaire manontolo aniny zany fa am'izao fotoan'izao lasa le vahoaka misouffrir lasa any am'le vahoaka ny problème satria zao jereo tsara ny knapsa any zany any mpanambola de knapsa de hoe alaitsika ny volan'ny knapsa de anaovana zao ngamo ny knapsa nanao an'izany nga zany mission knapsa moa mission knapsa ny anatsara ny fari-piainan'ireo olona be antitra reo hoe lasa misy an'izay hoe ndao anao terrain riananina fantatrao mo ny dikan'izany hoe ndao anao terrain anao le terrain riananina zavatra afera fotsiny eo ambadika io fa tsy resaka vera inona ny dira ny knapsa am'izay resaka ino mozy ty am'izay resaka football ohatra rehefa samy manao ny asany tsirairay eo amin'ny domaine anazy de anazy zay jereo tsara mikasika ny be antitra ho knapsa am'izao fotoan'izao be antitra misy rangaha miasa rangaha maty ranga de nanao cotisation izy satria izy ny asa nakany amin'ny knapsa vo maty izy volan'ny fianakaviana eny nataony cotisation tany mankagny eto amin'ny fianakaviana vo maty izy
asa tsy vatatry apatykely ny sasisandraisiny ndraisiny le vady raha maty izy janvier de normal janvier de azekena janvier de ady amin'ny fantrana satria ny knapsa zay no asany de mahagaga ny syndicat manahiky tsara n'zany rehetrarehetraka zany hoe avadika politika dolo zavatra rehetreta de tsy mahita an'le resaka sosialy tsony fanjakanao a tsy hoe tsy teanao matetika fa fanjakana difotra ao anatin'ny problema satria fehezon'olona vare ambony re izy problema jirama tsy mahalala an'izany angeto hoe ka zany anaovako anao hoe manana problema be ny fanjakana ary raha tsy mitandrina dia io efa mipopokerany Afrika io ny resaka fihetseham-bahoaka sy ny sisa ina ary zay mahakasika an'iny fa mandeha be ny fotoanantsika ty resaka kely ny tontolo politika sy ny raha-pirenena amin'ny ankapobeny andre matoa Gilbert Razatovo inona ny zava-misy eto Madagasikara vao malinomalino ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana namoaka ny heviny mahakasika ny fitoriana isan-tokony momba an'ity fifidianana alohan'ny Madagasikara ty tsy azo dikevitra miroso makany amin'ny fifidianana aloha zany Madagasikara hatreto ny faraky amby folo ny volana desambra ho avy zao satria tsy azo ivalozana didy sy ny fanapana zay avoaka ny ACC torak'izay ihany koa ny raha etsy ampanora mamy vorivory eo mpanao politika sy ny olom-bofidy isan-tokony manohatra ny tsy fanarandalana eto amin'ny firenena sy ataon'ny mpitondra ny rodibe ny mpanohatra ihany koa fa manomboka manao fitetezam-paritra amin'izao fotoana zao vao malinomaly zao no avany amazo enga avany miaraka amin'ny antoko tiako Madagasikara ny resaka fampihavanam-pirenena ihany koa manomboka miverina indray amintsika amin'ny fampiresaka zao zany rehetrarehetra zany no rivotra politika misy eto Madagasikara ka metrako famitaniana aminao sy ny fomba andikanao anazy hoe midika ve izany rehetrarehetra zany fa mikorotana indray ny tontolo politika eto Madagasikara mety ahina ve ny sy ny korotana eto Madagasikara raha zay rivotra politika zay le matoa Gilbert Razatovo ny teo ihany no miverina sena maliko azy aminao ny teo ihany no miverina reto any zavatra rehefa tsy andeha mizizy ny paysage politique eto dia misy zavatra anankiray misy zavatra maromaro voalohany prise de position tranchante zany hoe tena tonga de miara-mipetraka sala am'izao de rehefa ziriziry amin'ny heviny ny anankiroa de olona fifandony zay voalohany zay faharoa rehefa alefy io resaka hoe fampihavanam-pirenena io de misy problème zay fahatelo rehefa tsy mandray anjara amin'ny fifidianana ny camp d'en face zany hoe le mpanohitra de misy problème zay rehefa mizara roa tsara amin'ny paysage politika de misy problème zay le izy ka io zametry tsisy tongatonga ho azy io fa fantatry ny mpanao politika ao anatin'izay ary ny fahay amin'ny fahadimy rehefa misy fanagadragadrana io fisamposamborana io sy fanakatokatonana orinasa io ho avy zay ny problème ho avy zay foana ny problème nanomboka tamin'ny 80 sy 92 zay foana io rehefa manomboka manao an'izay rehefa manakatokatona io rehefa managadragadra olona io rehefa manao zao ho avy izy zay misy problème eo zany tsy resaka majika zany na resaka hoe fanaovana izy ty fanaovana fampitahorana ny olo zany nanina fa misy problème indrindrindrindra le soubassement lazaiko teo fantrana meopapana anato sy problème meopapana anato ka io tsy resaka ny hoe de lasa ny rotota manetsika vahoaka izako mifaritra zay ny dikan'le fitetezan'ny président de république faritra manetsika amin'ny vahoaka mampiseho maka amin'ny fony vahoaka mitady popularité sy ny sisa fa io ny fitondrana malemy foana ao anatiny io raha tsiraka tsy ranana lany tamina 70% mahery volana vitsivitsy taorin'izay de nidaboka raha tsiraka lany tamin'ny fifidianana 80 sy 92 tsy lavitra akory volana vitsivitsy de lany raha valy manana 2007 2006 no fifidianana daboka aorinan'izay zany hoe io tsy baromètre mihitsy io resaka hoe za populaire za tsy populaire io tsy baromètre io eto Madagasikara ary tsisy ny antony de zao tsotra be olona maneho viravirainy zava-misy dolodolo reo olona reo
tsy de nahita fianarana loatra, 2 tsy de manana information loatra amin'ny radio sy ny télévision, tsy mamaky gazety, 3 zavatra olona coupé totalement amin'ny zava-misy reo. le olon'isy io ambaranao le vahoaka ny resako anao amin'izany ka raha miteny ianao hoe ny fidy aro de anaro de anaro sahirana le mpitondra ny tena manana problema. Le mpanohitra mantsy rehefa mitondra hevitra izy ka mahatona an'le fon'ny vahoaka ao anatin'le resaka mahazo azy de mitrotra ny olona any koa moa mouvement de foule zavatra il suffit de rien de manaraka ho azy ny zavatra rehetrarehetra. Zany le zakanao hoe fragiliser be foana ny fanjakana ao anatin'io ka mity tsika miditra amina resaka hoe fifidianana sena io ane tsy misy mandaa zany resaka fifidianana sena zany fa raha vao tsy mandray anjara ho any opposition de fa problema ny dikan'izay na ho lany daholo azy izy menakavy eo lany 100% dia ao anatin'ny camp ny fitondrana dolodolo le 100% ao anaty de verinao fa normal ave zany fa nitoakefa oetiny hoe tamin'ny andro ratsiraka toarema daholo mpikambana tao amin'ny atemeran-doly na andro navalomana na timma daholy andro masy vema mba anjarana indray zao le fitondrana teo aloha zay iny nafaty an'le izy zay inona instable le fanjakana teo aloha de ny hoe any veny miverina am'izao fotoana zao tokony ahaka lesona zany ve fanjakana samy tokony ahaka lesona ve zany le fanjakana de manadiady zato ny tena ahaka lesona zala zay fanontaniao zay manadiady inona ny zavatra tsy nety teo aloha tonga de elao iny zala fa misy zavatra problema zala am'izao io zany zavatra zay oa misy paramètre be dibe misy signe avant-coureur milaza fa misy problema politique tsika de reo signe avant-coureur reo a zavatra mipetraky reo hatramin'izay teto amin'ny tantara politika a Madagasikara. Scindé en deux ny miresaka fampihevanam-pirenena anao teo scindé en deux ny paysage politique ary ny loza teo zao izy le fampihevanana de eo landao anapiavantsika izy moa le ampihavana tsy vahoaka ny fampihevananao tsy le fampihevanam-pirenena ny tsy ny hoe donc marina fa nisy tantaran-diavintsika teo fa nandresantsika etsenao tamin'ny farany teo nisy le resaka hoe côté ambany andro sy ny sisa tsy ny sisa zaly zavatra azo tingana zany fa io maninona mivoaka avao le ndao asiana fampihevanam-pirenena la ny andro eo tsika raha ireo olona reo nampihevanana satria ny andreo ifanaovana tsy havana mihitsy reo na nihavana azy reo mihavana contre nature ary le olona ampihevanana mizara roa am'izao fotoana zao ingany code 10 ny eritreritro fa olona miteny atam'izany hoe le tokony ampihevanana ane de président Ratsiraka, président Ravalomana, président Rajonarmapiana, président Rajoel de ozy izy le orangatie le paysage politique scindé en deux nge fa samy makankan le olona tokony ampihevanana fa hoanao a Ratsiraka ozy efa miaraka amin'ny andro Rajoel Ravalomana sy Rajonarmapiana miaraka amin'ny Rodobe izy atsoina ozy izy nampihevanana reo zany tsy affrontement ve ny afaran'izany tsy misy maniry an'izany tsy misy maniry an'izany satria zao raha am'izao fotoana zao za tsy manohitra ny ataon'ny mpanohitra fa raha am'izao fotoana zao no manetsika vahoaka ka vahoakanao na netsenao 1000 fois tamin'ny laindinoara ny zavatra mitranga zay aloha zany mazava be zay ary tseto rery era mifaritra rehetrarehetra ary nefa le zavatra fahadsoana teoa mitarika ny olona ny mpanohitra anangambovona de hitady foa anoerana amin'ny fomba zay fatany amin'ny fanjakana mijoro de ampiasaina ny olona ao anatina resaka fanjakana ampiasaina le olona ao anatina fanjakana jerolitsanga fa tena ana problema nandeha zao de nisy ny tamin'ny andro Rajonarmapiana za tsy hoe momba ny Ravalomana sy ny sisa tsy Ravalomana problema zany ny amin'ny problema ao koa le mpiasa ao anatin'le orinasa amin'ny problema ao nandeha tamin'ny andron'ny Rajonarmapiana akatona ny ranomanelatra de nandeha le DG ny impôt tamin'izany fotoana zany nanda tsy hanao an'izany lefitra tsy mety zany de ny lefitra fanjakana de nitsohanao azy le izy
fa efa nisy an'le omby maty any aloha na zany nisy fa avy eo am'izao fotoana zao afanapo be mihitsy nataony DG ny impôt manakatony raha Madagasikara sy ny sisa zany tsy olany zany Tomasina ary tony rodana mihitsy zay mihitsy DG impôt koa tonga de hoe trongiso any fa tsy voalohany koa mivolanay tsy le fahadisoana ange zany satria tsy nandoha vola raha Valomanana fa raha mpitondra fanjakana manao analyse ny hoe contexte mety ve zao anaovana an'izany rehetrarehetra zany salanahazo any président Ratsiraka tamin'ny fotoanany raha Valomanana akatona daholo ny dikody anany de trotra ho azy mandeha ho azy ny problème zay lazaka anao le signe avant-coureur rehefa dolidolidolidoly de misy ampiasaina fotsiny de manaiky aonao an'izay zany hoe le ao anatin'le olona lohatendry zany ao anatin'ny zavatra eo sambory ianina ataovy an'izao ianina ataovy an'izao ianina piteo le anina tsy ananinazy de tsy mieritreritra ao anatin'izay hoe zange mahita maha-technicien ay sao de ampidinin'ny olona amin'izy ary sao de ataon'ny olona technicien de service fotsiny aza de atipako ny olona rehefa avy eo zany ange tokony izy ady hevitro zany ka sao de mba falifaly an'le nanendry azy exactement zay matsy le zavatra satria rehefa ao anatina zavatra sala am'izao de te apse mihitsy zany tena miasa ary zay nanaovako anao hoe naninona le DG ny impôt tamin'ny andro rajonaro mampianao tsy mety io fa ajanony fa on va négocier avec raha Valomanana mikasika an'io fa maninona reo sasany na ny DG impôt naninona tonga de tifatifana be tonga de lasa manity an'izany teknika tsy politika ozy zareo tsy teknika io fa tsy politika ligne de démarcation entre politika sy teknika eto Madagasikara tsisy avatra mitambatra io raha vao anatina fitondram-panjakana zala am'izao ka zany no zakonao hoe misy signe avant-coureur zay mampitahotra ary io zany tokony tandrina amin'ny fanjakana tsisy manana tombony ao anatiny hoe misy korotana satria raha vao misy korotana eto miaratsy indray fiainam-pirenena miaratsy indray fiainam-boaka miambijaly indray voaka fa ny zavatra tokony atao de zao raha mbola misy ny négociation de azo atao io resaka Sénat io nge zavatra Sénat mo firy 20 firy nitendren'ny président de république ao roa isaky ny province ngamo de enina zany mitendreny raha ny ngamo misy roa isaka province moa zany sa telo isaka province roa zany fidinina de isaka province tendrena ngamo zany province zany mbola misy eto Madagasikara ao anaty constitution fa rehefa tena ametraka an'io tsy alova hoe najanona tanteraka de tsy asina Sénat tamin'ny andro Ratsiraka to zay zavatra resaka kely totoa kely io mbola mandeha izy zao fa rehefa avy eo ma mitranga le resaka hoe areza moa zany ny anay izy moa zany misolo tena ny collectivité décentralisée ty aminay satria ao anatin'izany ny district ny région de ozy ny olona zay nge tsy mba manana e fa ianina ny tany amin'ny région nanany iny io anie nitoraka problème ao anatiny hoe ray zay ka ny manahilana ny ACC fa ataontsika hoe manaky an'le izy mifanaraka amin'ny lalam-panondrenana io sisy de alefaso tsy nge maka hevitra amin'ny ACC foana rehetrarehetra zay afaka hiady hevitra amin'izay tsony ary ve tsika tsy afaka miady hevitra tsika fa itsika fotsiny manadiady amin'le zavatra nitranga fa io koa anie ny mitondra problème teto Madagasikara de ireo institution ray ihany koa nge mitondra problème teto Madagasikara reo nge mitondra problème de rehefa mialy izy avy eo de mafy loatra ny impression ka zay nge nanao nandokana ty enao ve technicien de misy pression de anaiky an'izany ve enao aname conscience misy zavatra atao de anaiky hoe tsy mety zao de mbola ataonao ihany koa satria hoe zay ampamalifaly tompona andraiky tena maha-technicien anao am'izany tena zay anao de nitatitoko ny filohan'ny lafitry ny mpitsara zao Clément John nana mafy mihitsy fa mahazo tsindry ny mpitsara mamoaka didy eto Madagasikara eto rehefa miresaka am'izany ianao any anatin'le fisara-pahefana ihany koa zany tsy mety afabela mihitsy Madagasikara de fa zava-dehibe ny filazan'ny mpitsara Clément John an'izay misy tsy fitenenay zany tsy fitenenay zany zay mahazo tsindry fa matoa izy samy teny an'izany de lehilahy mijoro ao nasany izy zany fa takany any France ka alainy zareo ny juge d'instruction juge d'instruction atero ty dolidolo ny computer anareo mamatsa ny premier ministre sy ny ministre ahoana mbola lavitra be zany tsika moa mampitaha zavatra samy hafa tsika nefa zavatra ao anatiny tokony misy fijoroana raha ngah eto
technicien moka zany tsy ilaina tsy mampandroso firenena zany resaka politika ny politika foana fa ianao amin'ny domaine anao manana andraikitrangeza be anao ao aka mamaly ianao tsy mety zany de atao hoe tsy mety lasan'ny politika daoly na resaka lobby ary toe-karena venivelandolodolo no mibaiko anao ataovy sala am'izao de atao sala am'izao inona ny Madagasikara andeto raha izany so mahazo fandrahonana am'le sezany sy le toerany kosa izy de matahotra zany ihany koa nge fomba fanao eto Madagasikara eto zay tsy azotsika lavina ka tsy eo anatin'le nanao tsy any rôle syndicat zany miditra na rôle na fitambaran'ny tsisy Madagasikara mio veto raha ny mpanatanteraka no manaiky fahatany ny zavatra tsy mety eto tsisy Madagasikara miova zany eto fa io ataovy zao de ataonao salan'le resantsika taloha hoe ny bailleur de fonds no miteny hoe zao conditionnalité de arao de atarahanao nefa fantatro an'izao fa ny amin'ny antipode ny intérêt ny firenenao sy ny vahoakanao de arahanao satria hoe mialy eo tasao de verseza zay zany ny resana eto an'ity Madagasikara ty de hitondran'ny olona volanao zany de hoe ty atao fa ty efa volanao de eny toko fa ataoko io zany fa raiky amin'ny volanao zany tsy mampandeha ny firenena ty zany mahatonga ny corruption sy anina rehetrarehetra io satria moka dolo ny technicien reo technicien matretre nianatra tany an-dafy sy nino zao raha vao tonga eto de manaraka volotany de raza tsy mandeha de inona matechnicien de tsy mahalala menatra hoe za nianatra nanao an'izao za nanao an'izao ny fianarako sala am'izao niaina tany ivelany tonga eto de manaraka ny adalan'ny baiko isan-karazany teto tsy ny fitondrana am'izao fotoan'izao ihany moa fa io rehetrarehetra io de lasa mirona zany ihany mahatonga ny corruption io fa raha misy technicien samantahan zany tsy zavatra manenao iny asy mamarana ny fandarana misy ntsika raha nytoromarika ny teknisianina mba adevitra farany mba tiako ampidirina raha sirika satria niteraka resa be ihany ko tatoato tao amin'ny herinandro zay ny resaka totsika hoe faritra fahatelo amby roapolo zay vo nambaran'ny filomo tany amin'iny faritra vatovavy fitovinany iny sany misy ny vatovavy zany lasa misy zany fitovinany samy mangataka ihany ko ireo somamboaka hafa ny an'ny zarana ny faritra izy ireo anisan'izany ny any atsimofana zay mifandraika ihany ko am'le atsotsika hoe fitsinjaram-pahefana andriamato Gilbert Raro zato tena mahitsy ngamba makany amin'ny ataontsika hoe mitondra makany amin'ny vahaolana amin'ny olana zay misy eto Madagasikara ve izany fanapaha-kevitra misy zany olana misy ankehitriny mitondra makany amin'ny vahaolana ve ity resaka faritra ity andriamato Gilbert Raro zato ngamba ny agatako ny technicien mba ananakile satria tsy vavaliko no tohizana kely fitaolatsika sanao raha azo atao satria manana fanazavana zay marina région fahatelo amby roapolo tsy ho rery zany hoe mpandidina mahita ny atintsika misy zavatra be dehibe aminany hoe fametrahana région io région teto amintsika roa amby roapolo tsy fantatro copie-collé amin'ny tany France ave de satria roa amby roapolo nany de nato roa amby roapolo koa tsy fantatro zay zany mato pahanay auguste zao nanambara fa karazana fanapahana zay nataon'ny PNUD tamin'ny andron'ny Ravalomana izy io de narano Ravalomana ny resaka interruption PNUD na inona zay zany fa zao nefa misy mamoaka hevitra ihany ko any am'le foko ihany ko ny tokony hitondrana azy na sala am'izany tsy haiko manao hoe fahitanao anazy foko aloha zany zay ny foko zany te apiteraka problema zany fa misy zavatra maromaro tokony hijerentsika anio zavatra voalohany géographie tsika mihitsy géographie tsika mihitsy sy ny kolotsaina sy ny fomba mampanao izy mitovitovy fomba mampanao mitovitovy culture mitovy ka dio tsara fa eto Madagasikara eto ania ny zavatra voalohany ny indiany ny fiarahamonina malagasy de fifehezana vavarano zany nanaovako anao hoe mila anthropologue tsika mila historien tsika mila géographe tsika mila politologue tsika mandinika an'io fa tsy ny politika mihitsy ny mahavita an'io hoe fifehezana vavarano zay no zava-dehibe zay raha vao miteny zany fifehezana vavarano zany tsika de misy structure mipetraka ao ananao na izy ampanjaka jerentsika azy na izy lonaky na izy na koa sy teo tompona narandray na izy tangalamena zany rehetrarehetra zany tena zava-dehibe amin'ny fiarahamonina malagasy ka na io resantsika ny décentralisation tsy hoe
ndao coupena atao alaina ny carte de Madagascar ndao atao eto ndao atao eto ndao atao an'izao de ahoana moa transfert de compétence satria tena le resaka décentralisation tsy nidikany resaka le hoe ina moa te resaka région fa 3 io fa miainga amin'ny zava-misy ao anatina fiarahamonina aloha fa raha vao tsy miainga ao anatina fiarahamonina malagasy io sy ny fomba malagasy sy ny toetrana malagasy tsy misy vitiny io za miteny aminao fa io ara niteraka problème raha tonga de azakazana fotsiny ndao anao décentralisation inona ny antony raha décentralisation politique sy administrative tsy misy considération na zava-misy dia tsy mety dikany décentralisation tsy de avy-ndrala resahana io de ny hoe alefao ny transfert de compétence sy ny transfert de moyens sy ny sisa zany hoe maimay fotsiny hoe hitondrany eto azy io na tsy voagirenao le problème rehetrarehetra atao anatin'ny administration mety hoe se multiplier io tonga any amin'ny farany any na corruption io na resaka ino na resaka ino na resaka ino io tsy resaka maimay fotsiny sala am'zany fa mia amin'ny étude zavatra tokony tsara be ray am'izay zany io le rekanao hoe le fifehezana vavarano ina maha important be le vavarano satria makany amin'ny développement makany amin'ny développement rano eto amitsika angamba misy 3 miaraka amin'ny affluence ny sisa fa makaiza dolo reo very anaty rano ahoana nafahana miresaka an'io aloha ahoana maîtrise de l'eau faritra tsirairay eo vita ny maîtrise de l'eau inona le resaka spécialisation régionale misy ato amin'ity faritra ty zao évaluena mba farafaratsiny manana banque de données isa-paritra aloha tsika zaka nyity faritra ty ave zay raha mena azy ny karazana le resaka décentralisation io gestion zany décentralisation amkolona aveo anatin'io zavatra io tsy tonga de hoe ndao alefa de ataovy décentralisation de satria décentralisation de alefa ao de mahay fotsiny ndao am'izay atao fividiana de niana mitondra azy misy ambaratongany io izy aloha ny mahazaka an'izany zao zao mahita fa ny faritra any amin'ny côte bidebe ny mahazaka azy ny ato fotsiny exemple ray zao niraisiko aminao fotsiny itsika tsy manam-bola tsika tsisy vola problème atsika zany tsisy vola anao décentralisation tsika de manofy vola aizana alefanao makany amin'ny décentralisation ary mbola tsisy mobilisation la ressource interne teto de maimay fotsiny ianao fa nga izy io vitany hoe zay natifana anana mitady décentralisation effective de alefa io zavatra io tsy zany fa misy données régionales aloha ao anatin'io efa étudiena zaka an'io ve za zao mahita hoe triangle du nord mazaka na tsy resana tsy tokony resana akory zany ndao anao décentralisation zany fa tonga dia prouvé eo amin'ny any sady misy volamena any misy produit de rente any misy pesa any misy isan-karazany zany ale fotsy kelikely aloha ny any ary afaka mizaka tena zany le fatra nao tsy mizaka tena ny arena ao anatiny ve ahafahany mampiodina ny le fatra sa ina no le triangle teno be ne tsy azaka an'io zavatra io any décentralisation ny transfert de compétence moyen ka rehefa tsy manana moyen izy isubsistevany eo ahoana moa nahafahany fanjakana ne tsy afaka anome vola subventionné lava ny zavatra rehetrarehetra misy ao fa fanjakana micoordonné avy aty ambony hoe zao zany natao anatin'io jelo tsara inona ny zavatra ngeza be eto aminika zay tokony hoaingana indrindra tourisme irany tsy mety an'izany vao napetraka raha valymanana amin'ny pôle intégré de croissance tany anoso be tonga dia lasa ny tourisme mipoka nga anao raha makany anoso be zao tsotra ndray makany andafy regny zany hoe tourisme fotsiny jerenao de efa hitanao hoe tena misy zava-dehibe eto zany tokony jereo tsara nge fa raha mijery anao zao zany nataoko hoe ny arena rehetra amin'iny faritra iny ny resaka tourisme rehetra akoatran'le spot amin'ny le aniny amin'ny faritra iny jereo tsara fotsiny raha ohatra era protégé nge tedy avitsika era protégé d'ambre montagne d'ambre era amin'ny izy ny ina mozy te ny era protégé nankarana era protégé midina kely tsika maketo
maketo kaiky mazonga de misy ana karafantsy mandeha kelytsika makany amin'ilany andrefaniny any amelaka dia misy be de balle midina kely ianao de misy antsingy de Bemara midina ndray ianao de mahita ny forêt de Mikea midina ndray ianao de mahita ny fony ny Tsomanapetsotsa miditra atao anaty voatany ianao a de misy any ana karstika Toisalo mena simo ianao a de mahita ny makany akaiky ny Fort Dauphin ianao a dia mahita ny aire protégée d'Andohela misy any Midongo du Sud miakatra kely eo dia mandrapatonga ty Anjamena sy ny resaka n'izy ty matandisana sisa amty hirana tsinany ty eo amin'any ino moa zay ty atao amin'ny rano mafana sy ny sisa akoatran'ny be Anton Gilles zandretraitra zany ange raha ireny fotsiny répertoriena de mengy am'ireny tsika ahoana nampitomboana ny touriste azaonao reny a tokasina piste d'aviation sy nianina ve reny sa etsetretsetra zay fotsiny any zany a ahoana nampitomboana ny anina régional ao anatin'ireny za koa tsy miteny hoe fanaovana lalana fa lalana makany am'le resaka grande zone agricole reo grande zone agricole reo ngeza be reo le lazaiko to any atsimo taeza sy Fotadrevy sy Bamangoko sy ny sisa zany a reny tokony lalana am'ireny tokony reny noaingana fa tsy resaka lalana politika aloha natao zay tena manao lalana sy ny sisa zany nanaovako anao hoe miainga amin'ny zava-misy aloha miainga amin'ny géographie tsika aizava misy climat ahoana spécialisation régionale sy ny sisa reny nanao ny étude zay am'izay vao miresaka ahoana am'izay nanaovantsika ny décentralisation ato a finiato mazaka ndoloha alefa dojerena ahoana ataontsika pilote ato sy ato de concentrena any aloha ny effort alefa tsy kelikely tsara am'izay fa io tsy resaka hoe lalàna de ndao avoaka raha vo zay de iverina problème isanandro eny ary sy tapitra ny fandarantsika Gilbert Rajatovo voafetra ny fotoana ihany tsika amisaotranao nanaky nasay ny fandarana la petite joute amty zabotialy ty raha misy famtina nahafatra farany ho an'ny maraka ny fandarana tsy izy tsondra azy karaha fa de misaotranao indrindra nanasa makasirinira tompoko isorana ihany ko isika rehetra tany tokantrano nanaraka anay hatramin'ny farany tamin'ity alina ity mirary farany herinandro mafinaritra hoantsika rehetra tsisy araka amin'ny Real TV Madagasikara mame fotoananao kosa ny fandarana ho amin'ny alatsinainy indray mandrapita fary tompoko Real News natolotry FTC Aluminium